Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ity fandaharany ny lesona sekoly sabata tamin'ity herinandro ity. Manoloana ny micro ny havanareo Rakotovao. Ny lohatenin'ny lesonatsika dia ny hoe andro farany na ny andro faramparany. Izay nandikako azy izay milaza ny andro faraparany niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany talohany ny nahafatesany sy ny akarany tany an-danitra. Ny lesontsika tamin'ity dia hita ao amin'ny toko 12 dininy faraika mbiefapolo ka hatramin'ny andininy efatra mbiefapolo, zany hoe ny tapany farany amin'ny toko 12 zany a, ary ny toko 13. Iara ivavaka arisika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, totrainao ny saotra ny derany laza ary ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra mandrakandroany ary ho mandrakizay. Sotranao zahay satria lehibe tokoa ny famindraponao aminay, lehibe tokoa ny fitiavanao, satria mbola velonay zahay, mbola afaka mianatra, miara-mandinika ny teninao amin'izao fotoana izao. Dia mamela ny fahotanay Jesosy io amin'ny ara-tsonao nankatana izany. Amen. Lesona tamin'ny alahady izay mitondra ny lohateny hoe ireo farantsakely roa natao fanatitra. Izy ity moa zany amin'ny teny frantsay ny lohateny hitako eto, fa dia za ihany zany mandika azy amin'ny teny gasy mety hafa ny filaza azy, filazan'io lohateny io any amin'ny questionnaire zay ananatsika any ampelatanatsika any, te questionnaire amin'ny teny gasy. Toy izao ny vaky ny teny ao amin'ny marika toko 12 andininy 120 ka hatramin'ny andininy 420. Raha nipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka tao, ary maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra teny malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny vary roa vety avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany hanatona azy ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-davitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fahananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Tsy sarotra amintsika ny mahatakatra ny lesona tian'ny Kristy hampitaina amintsika eto. Teboka roa no tiany haseho amintsika eto. Teboka voalohany dia ny eo amin'ny fizahazahoana sy ny eo amin'ny fireharehana teo amin'ireo nanao fanatitra be. Fireharehana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izany. Ny ao amin'ny Matio toko 9 andininy 3 ka hatramin'ny andininy 9 dia milazalaza indrindra momba izany fireharehana fanandratantena
eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra izany. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay atao ny tananao ankavanana, mba hatao ao amin'ny mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Dimy fadimy, ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsy. Fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Zay ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia ny momba ny haben'ny fanatitra. Ilay mpanahy tena izay nanao fanatitra kely indrindra no nanome be indrindra, satria izay nananany rehetra no nafoiny ho an'Andriamanitra. Fa tsy ireo nandrotsaka $100, $200, $1000 na be masony aza ireo fanatitra ireo, dia ampahany kely hiany amin'ny compte-ndry zareo ao amin'ny BTM na ao amin'ny BFV. Zay moa ny banky fantatsika eto amintsika. Raha fintinina ny fampianaran'ny Kristy eto dia zao, tsy milaza Kristy hoe aza manao fanatitra be na aza manao fanatitra kely, fa ny fehiny dia zao, aoka ny fanatitra tsy atao ho fampiseho-pananana eo mason'ny olona, ary aoka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay fitahiana ny raisitsika taminy isika. Ao amin'ny Deutéronomie 4:9, andininy 4:9 ka hatramin'ny andininy 7:10 dia mivaky toy izao hoe: ary aoka tsy hisy seho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova, fa aoka samy hanatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehova Andriamanitrao izay omeny anao. Ao amin'ny Korintiana 2:7-7 dia manao toy izao hoe: aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Dia tahak'izay zany ny fehin'ny lesona tamin'ny lahady izay nataontsika. Alatsinainy 2 septambra. Lohateny: tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Pas pierre sur pierre. Zay moa ny lohateny amin'ny teny frantsay izay nadikako amin'ny teny gasy teo. Ao amin'ny Marka 7:20 no ahitantsika izany vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary noho ny ala teo akianjan'ny tempolo Jesosy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy mpampianatro: akory ireto vato sy rafitra ireto. Ary Jesosy nanao taminy hoe: hitanao va ireto rafitra lehibe ireto? Tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Andininy faharoa. Faminaniana momba ny tempoly faharoa io lazain'ny Kristy io. Ny tempoly voalohany na ny tempolin'ny Salomona dia efa rava tamin'ny taona 587 talohan'ny Kristy. Noravany ny tafika Neo-Babilonien, notarihin'ny mpanjaka Nebokadnezara faharoa. Tamin'io no nahalasa babo ny zanak'Israely tany Babilôna. Rehefa tafaverina avy tany ry zareo vao nanamboatra ity tempoly faharoa ity,
voalaza eto ity, izay naharitra ny fisiany zany naharitra 12 taona sy 700. Raha ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hagai no jerena, dia tahaka ny tsitrano makaiza ity tepolo faharoa ity raha mitaha tamin'ilay tepolo voalohany vitan'ny Solomon. Toy izao no voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hagai 2:7. Iza no mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha, fa manao ahoana kosa ny fahitanareo azy izao, moa tsy toy ny tsinotsinona eo masonareo ity. Ny famirapiratany voalohany, ilay tepolo voalohany zany, no napiavaka azy tamin'ity tepolo faharoa ity. Nisy volamena be dia be nentina nanamboatra ny fanaka rehetra tao, sy ny sisa. Fa tsy midika kosa izany fa tsy niezinezina ity tepolo faharoa ity. Nisy andry vavety miisa 12,900 tao, ary ny andry anankiray zany, lehilahy telo lahy vo mahafihina azy. Zany hoe totoy ohatran'izao zany ny tanana, da lehilahy telo vo mahafihina ny andry anankiray. Noho izany, trano, structure miezinezina ity tepolo ity, ka tsy mahagaga raha nisy miteny ny mpianatra hoe, angamba Petera io araky ny eritreretako azy, satria Petera be fanontaniana izy. Mpampianatra o, akory ireto vato sy rafitra ireto? Fa Kristina maly hoe, hitanao va ireto rafitra lehibe ireto? Tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Tanteraka tamin'ny taona 70 taorian'i Kristy izany faminaniana izany. Tamin'izany fotoana izany moa dia nitrotra tamin'ny zioga romanina ny Jiosy tao Jodia. Jodia irery moa no nisy tamin'izay, satria ny fanjakan'i Israely tavaratra dia efa rava ela be tamin'ny taona 722, 2,700 talohan'i Kristy. Antony roa no nahatonga ny fikomiana teo amin'ny zanak'Israely tamin'izay, izay nitranga tamin'ny taona 990, 66 taorian'i Kristy zany. Voalohany zany, ny antony voalohany, ny tsy fanajan'ny fanjakana romanina ny fivavahana Jiosy sy ny fombafomba Jiosy rehetra, ny tradition juive zany. Fantatsika moa zany fa ny mpanjanaka dia izay ny zavatra voalohany ataony, dia ny fanjanahantsaina sy fandemena anao, fanaratsiana ny kolotsaina nananao rehetra sy ny toy zany. Zay ny antony voalohany, nampitrotra ny zanak'Israely. Nitrotra koa ny zanak'Israely noho ny karatra izay hetra zany, no ny hetra izay navesatra dia navesatra tamin'ry zareo. Ka rehefa nitrotra moa zareo tamin'ny taona 990 io, dia ny generaly Vespasiana izany, le général Vespasiana, tsy fantatro tsara ny fanoana azy, no nitarika ny tafika romana tamin'io taona 990 io ihany. Rehefa nitrotra zany zanak'Israely dia tonga ny tafika andeha andemy mpiodina. Tamin'ny taona 790, 69 anefa, dia voantso hiverina tany Roma izy, zany hoe io général Vespasiana io, satria nisy crise politique tany. Rehefa lasa empereur io Vespasiana io tamin'io taona io ihany, tamin'ny taona 69 niverenany tany io, dia ny zanany lahy antsoina hoe Titus
no navelany nitarika ny tafika romanina taty Jodia. Tanàna mimanda Jerosalema, ka tsy azo mora foana, tsy azo avy hatrany, dia nataony jeneraly Titus Fairano ny tanàna. Naharitra 4 taona izany Fairano izany. Tamin'ny daty 30 aogostra taona 70 tafiditra ny fahavalo. Anarivony maty, rava ny trano rehetra, may ny tepoly, na dia niezaka Titusy hiaro azy tsy ho simba. Fahavoazana lehibe ho an'ny firenena jiosy io. Ny maty, ny lasandevo, ny naratra, ny hafa nandositra, rava tanteraka ny tanàna. Nanomboka teo no niparitahan'ny jiosy maneran-tany, tanteraka ny faminaniana nolazain'i Kristy. Rava ny tepoly, tsy nisy vato ny fanongoa tavela teo. Ny fiverenan'ny jiosy tamin'ny taona 1948, 750 no fototry ny adiny jiosy palestiniana mandraky ty ny androany. Tantara hafa koa moa iny fa tsetsatetsa tsy aritra no nilazantsika ny momba n'izany. Fa ny zavatra tsara marihina koa dia nampiarahany Kristy ny faminaniana momba ny faharavan'ny Jerosalema sy ny tepoly sy ny faharavany izao tontolo izao alohan'ny hiverenany. Ny fahoriana izay nitranga tao Jerosalema tamin'izany andro zany dia hitovy amin'ny fahoriana amin'ny andro hiverenany fanindroany. Io moa ny faminaniana matetika fangaroaro, indray misy tranga izay mitovitovy, ka indraindray isika mpamaky baiboly dia fantatsika tsara ny fisian'izay, ka ny faminaniana anankiray indraindray manana heviny maromaro, ka tahaka izany izay nitranga teto. Dia ifindra amin'ny lesona tamin'ny talata zany sika septambra 3 septembre, l'abomination de la désolation, fahavetavetan'ny fandravana. Ao amin'ny Marka 17:4 ka hatramin'ny 19 vahitsika ny teny. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny fahavetavetan'ny fandravana, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka handositra ho any tendrombohitra izay olona any Jodia, ary izay ato ampitrano aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao antranony, ary izay any atsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany, ary lozany ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Marika sy famantarana ny faharavan'ny Jerosalema hita ao amin'ny 4:12, fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny inona? Fahavetavetan'ny fandravana. Eto izany hoe aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka handositra ho any tendrombohitra izay olona any Jodia. Hatramin'izao dia tsy mbola misy mpanao fikarohana na ara-teolojika zany na fikarohana tsotra izay mahafantatra marina io fahavetavetan'ny fandravana io. Maro ny milaza fa ny fahavetavetana nataony Antiochus Epiphanes izany. Nahavita matevina tokoa io Antiochus Epiphanes io raha ny fahavetavetana nolazaina. Rehefa lasa nandositra ilay mpisorona be
notohanany tany Jodia zany dia noheveriny fa nikiomy taminy ny jiosy. Izy tamin'io zany taritafika tany Egypta. Rehefa niverina avy tany izy ka hitany fa tsy nandresy aloha izy tany, resy. De niverina nody izy, ka rehefa nody izy ka hitany fa ilay mpisorona be zay nitohanany voaroaka nisy ady seza koa tao amin'ny ny jiosy. Ary matetika moa io ady ny jiosy ady atrano ao no tena nahamora ny fanjanahana azy sy ny tondrahana azy tao toerana. Nisy mpisorona be ny ady toerana de nandositra ilay mpisorona be anankiray izay nofidiny Epifane teo aloha. De tezitra tamin'iny izy hoe ahoana ny mpisorona be ako no roanareo de nataony jinjafary ny lehilahy, ny vehivavy, ny virjiny, ny zaza madinika, ny zaza minono, norarany ny fomba fivavahana jiosy. Ny tepoly nataony hivavahana am Zeus izay andriamanitry ny Romanina. Kisoa no nasainy hatao fanatitra ka ny rany kisoa no nasolo ny ranjanak'ondry. Notereny hihinana kisoa ny jiosy mba amin'ny mpisorona be rehetra. Zany ny fahavetavetana nataony ity Antiochus ity. Kanefa i Antiochus Epifane dia tany amin'ny taonjato fahatelo talohan'ny Kristy no niainany. I Kristy anefa milaza tranga izay ho avy aty aoriany fa tsy any alohany. Noho izany na fahavetavetana matevina aza no vitany Antiochus Epifane, tsy izy mihitsy no voalazan'io faminanian'i Kristy io. Maro no mihevitra fa ny fametrahana étendard na karazana drapeau nandritra ny nanaovana fahirano an Jerusalema io. Ireo drapeau na étendard ireo dia misy symbole ny andriamanitry ny Romanina izay napetraka ombieny hatrany amin'ny tepoly aza, izay noraisy ny jiosy ho ompa atao amin'ny finoany sy ny kolotsainy. Maro tamin'ireo jiosy no nandray an'io ho fametavetana ny finoany ka lasa nandositra araka ny fampitandremana nataon'i Kristy. Larobia 4 septambra, ilay fahoriana lehibe, la grande tribulation. Marka 7:7-9 13:19. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatrizay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandraka izao ankehitriny izao, sady tsy hisy intsony. Io andinin'io rehefa dininin'ny mpamaky baiboly rehetra, ny teolojiana, dia misy mifandray akaiky amin'ny faminaniana ao amin'ny bokin'i Daniela 7 sy 9. Mikasika indrindra ny fanenjehana izay nataon'ilay tandroka na hataon'ilay tandroka kely izay hanongotra fanjakana 3 sy hanenjika ny olona masina mandritra ny halava-potoana 720 taona, 1260 années. Ny empereur Justinien Ier na Justinien le Grand na amin'ny teny latine hoe somary lavalava ihany, Imperator Caesar Flavius Petrus Justianus Sabatius
Augustus, zay zany anarana lavabe netiny tam'izay, dia tonga io empereur Justinien io dia tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 527 taorian'i Kristy io, ka nanjaka hatramin'ny nahafatesany izy izay tonga tamin'ny taona 565 580. Izy no vi nahitana sy angadina nanana ilay nantsoina hoe Code Justinien, izay ampahany kely fotsiny tam'ilay boky ngeza be Corpus Juris Civilis, boky lehibe misy tome 12, nanangonany ny lalàna rehetra nisy tamin'ny Ampira Romanina. Io boky io dia nivoaka voasoratra zany tamin'ny taona 533, 335. Misy koa moa milaza amin'ny 534, zany hoe teo amin'ireo taona ireo zany nivoahany io boky io. Ka io Code Justinien io dia namariparitra ny lalàna ny fe, natokony hife ny fivavahana kristiana orthodoxe. Io code io dia nandidy ny kristiana rehetra isatsokadiny na manerana ny Empire Romain hilefitra ambany fahefan'ny evekan'ny Roma na ny papa, ary nanome an'io eveka io ny fahefana rehetra hatraminy handatsaka ny heretika aza. Ny heretika moa tam'izay dia ireo olona zay nanohitra ny fampianaran'ny papa na manohitra ny fombafomba rehetra fitondrany ny evekan'ny Roma tam'izay fotoana zay. Izany hoe io kody io zany dia nanome fahefana lehibe ny evekan'ny Roma. Ny fotoana ka dia arosoko lavitra zany ny lesona, raha ekentsika zany, raha ekena zany fa tamin'ny taona 1798, 1750 no niafarany ilay fanenjehana naharitra 720 taona, 1260 année, araka ny faminanian'ny Daniel io, satria tamin'io no nisamborana ny papa araka ilay faminaniana hoe nisy ratra saika hahafaty azy. Dia mazava ho azy fa tokony ho tamin'ny taona 538 no nanomboka ny fanenjehana. Io fanenjehana izay naharitra 720 taona io. Kanefa raha ny ara-tantara dia tsy nisy tranga ara-tantara nisongadina loatra tamin'io taona io, taona 538 io, hoentina hanamarinana ny faminaniana. Tsy nisy tranga nisongadina zany teo, ka maro ny misalasala hanaiky an'io daty io ho marina hoe ho nanombohany ilay halavapo-taona 720 io. Maro zany ny mitsipaka an'io taona 538 io ho fanombohany io fotoana lavabe resatsika teo. Ny tranga lehibe nisongadina azo noeritreretina dia ny faharavany ireo fanjakana telo voalazan'ny faminaniana. Fa izao tsy nisy ny tranga tamin'ny taona 538 akory ny faharavany ireo fanjakana telo voalazan'ny faminaniana ireo. Ireto avy ireo fanjakana telo rava: ny Erule izay rava tamin'ny taona 508, ny Vandale izay rava tamin'ny taona 534, ary ny Ostrogoth izay rava tamin'ny taona 553. Ireo zany no tranga zay hoe noeritreretina hoe mba tokony ho tany amin'ny 538, mba azo lazaina hoe fotoana lehibe azo atao marika lehibe amin'ny tantara ho tokony hanombohany ny fanenjehana
nefa tsy nisy nitranga tamin'ny taona 538 ireo. Fa izao nefa ny zava-nisy. Ny code Justinien dia nivoaka tamin'ny taona 533 na 534 nefa tsy afaka moa zany, tsy afaka nampiarina avy hatrany io, tsy afaka nampiarina tanteraka izy io raha tsy resy tosika ny Ostrogoth izay nanao fahirano any Roma tamin'io, tandrifindrifin'io fotoana io. Taloha kely ny 538 moa zany. Tamin'ny taona 538 no nitranga izany nahafana nanosika ny Ostrogoth zany hiala tany Roma. Tsy resy tanteraka izy tamin'io fa taty aorina izy voaresy, fa nanomboka tamin'io taona nahazoana nanosika azy hiala tao Roma io no nahazoana nampiatra tamin'ny fahafenoany ilay didy nanome fahefana lehibe ho an'ny evekany Roma io. Averiko zany ny fanazavana sady atatra teriko. Tamin'ny taona 533 no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny didy manome fahefana feno ny evekany Roma na ny papa. Tsy tamin'io daty io akory ny nanombohan'ny fanenjena, efa nanomboka taloha ihany ny fanenjena. Efa voaongotra ilay tandroka kely tamin'ny taona 508 ny fanjakana Erule tamin'izany. Iray amin'ireo fanjakana telo izay voalaza fa hongotan'ilay tandroka kely. Tsy ny daty namongorana ny fanjakana fahatelo koa. Tamin'ireo fanjakana telo ireo voalaza ny faminaniana no voatendry ho fanombohan'ny fanenjena, satria tamin'ny taona 553 no fongatra tanteraka ny fanjakana Ostrogoth. Ny taona 538 no voatendry ho fanombohan'ny fanenjena izay naharitra 720 taona, satria io taona io no nahazoana nampiatra tamin'ny fahafenoany ny didy nahazoan'ny eveka manenjika ny heretika. Io daty 538 io koa dia ny fanandrify tamin'ny andro nahazoana nanosika ny Ostrogoth nanao fahirano any Roma. Ny fanandrify koa tamin'ny daty nilazan'ny empereur Justinien nanaovany fanambarana lehibe hoe zao ny fanambarana lehibe nataony manomboka androany dia ho teolojiana aho izy zany fa tsy mpitaritafika intsony. Raha ny tantara manko jerena io empereur Justinien dia niditra lalina tamin'ny raharahany fivavahana ary nanangana nanamboatra fiangonana, trano fiangonana zany tsy latsaky ny 730 izy nanerana ny fanjakana. Iny zany moa tantara lavabe fa ny fotoanatsika miazakazaka, fa izao zany no azo ambara momba ny faminaniana nataon Jesosy io momba ny aharavany tepoly ny farana tamin'ny 10 février 1798 izany fanenjehana izany izay voalaza ny faminaniana momba ny fanenjehana izay haharitra 720 taona 1260 ans. Tamin'io daty 10 février 1798 io no niditra tao Roma ny général Louis-Alexandre Berthier, ny sambotra ny papa Pie VI tao Roma, baiko io avy tany amin'ny Napoléon Bonaparte. Dia ny farana teo zany ilay faminaniana momba ny halavakotona 1260 ans. Namarana ny Kristy ny fampianarany dia nampitandrina ny mpianany izy ny amin'ny mpaminany sandoka sy ny amin'ny Kristy sandoka. Ifindra eo amin'ny lesony alakamisy zany isika 10 septembre, la venue du Fils de l'homme, ny fiverenany zanak'olona.
ao amin'ny marika toko 720 andininy 720 tamin'ny andininy 230 fakitsika haingana. Fa amin'izany andro izany raha afaka izany fahoriana izany ny masoandro amaizinina ary ny volana tsy haneo fahazavana ary ny kitana hiraraka avy eny amin'ny lanitra ary hozongozonina ny hery izay eo amin'ny lanitra ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy voninahitra ary amin'izay dia haniraka ny anjely izy ary hanangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatongany izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahalala na ny anjely na ny an-danitra aza ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Ny leson'ny alakamisy dia milaza ny amin'ny fiverenan'i Kristy sy ireo famantarana mialoha izany fiverenana izany. Fiverenana ara-batana no lazain'ny ny lahateny eo. Fiverenana ara-batana, fiverenana tsy antsokosoko miafinafina fa fiverenana hitan'ny maso ary ren'ny sofina satria sady ahita ny maso no hahare ny feon'anjomara mitatatata eny amin'ny lanitra ny sofina rehetra. Misy toko sy andininy maro hafa koa izay manambara an'io fiverenana io ary ireo toko sy andininy ireo dia manambara mandrakariva fa fiverenana ara-batana hita maso miariary tsy akinafinafina ireo fiverenan'i Kristy ireo. Satria misy manko ny fampianarana manao hoe rehefa maty le olona de fa lasa tsokosoko tsy ohatrohatran'izany. Fatatsika ny fampianarana tahaka izany fa ny fiverenan'i Kristy dia fiverenana zay hita maso sady ren'ny sofina. Ary averimberiny Baiboly ihany koa fa tsy misy mahalala ny amin'ny andro na ny amin'ny ora. Vakio ohatra ao amin'ny Matio toko 4:20 andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 1:50. Vakio koa ny marika izay nivakitsika teo, marika 3:20 andininy 2:30 ka hatramin'ny andininy 3:30. Fa azo fatarina kosa, tsy azo fatarina zany ny fotoana, ny andro sy ny ora, fa azo fatarina kosa ny famantarana rehetra mialoha kelin'izany fiverenana izany. Maro ny mino ankehitriny raha mijery ireo famantarana rehetra ireo izay nambaran'i Kristy mialoha fa antomotra dia antomotra izany fiverenan'i Kristy izany. De toy izany zany raha atao tsotsotra ny lesonantsika tamin'ny herinandro iny dia misaotra anareo ny aino hiara-hivavaka isika. Manitra rainay tsara indrindra zay an-danitro misaotranao zahay fa tsy navelanao hiraparapa ao ny maizina izahay
Efa nolazainao ireo famantarana rehetra izay milaza fa akaiky tokoa ny fiverenanao. Ampio zahay Tompo mba ahay hiomana ho amin'izany andro lehibe hiverenanao izany, andro fifaliana ho an'ny mpino rehetra. Dia misaotranao zahay Tompo fa tsy navelanao tao amin'ny maizina, fa rehefa mijery tokoa ny masonay dia efa akaiky ny fiverenanao. Misaotra Tompo, naratsony Kristy no anonana izany vavaka izany. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao